efa neodeo ambaravarina ny fiakaranandary miisa telo amin'ny valopolo mirala natanteraka ny makidy Madagasikara kanefa na sivy amby efapolo amin'ny zato tapidraika raha tokolasitiko vavy anatin'ny fandarana resabe anao ary androantsika dia tena anao resaka mahafinaritra mihitsy satria zavatra efa nandrasany rehetrarehetra mihitsy dia mba vitatsika tao amin'ny matv zany fahita lavitra mamory ireo zay atao hoe acteur na hoe tena mpandray anjara mavitrika ao amin'ny secteur transport sy ny pétrole zany ary ao koa nareo zay mpanjifa consommateur zany asolona tena androany aly resaky tsika mikasika fiadim-piainana ny fiainana davanandro sy ny isan-karazany zany indrindrindrindra eo amin'ny sehatra atao hoe solika zany na ny carburant miaraka amiko eto androany ariva zany dia andriamatoa andria naraintsaka arvelo tale général noemasy farimandray anao zay directeur général manaraka azy ao andriamatoa velona arivo pascal clovis zay tale général ny hydrocarbure ao ministère ny hydrocarbure farimandray anao zay DG amty ariva ity atsy amin'ny sisiny ary indray dia andriamatoa andria nambinitsy tsolo mora Bernardin zay filohan'ny UCTU farimandray anao zay monsieur Bernardin ary tonga sondray anao fa elaela anao tsy hita teto amity plateau ty andriamanga André Ralambson coordonnateur national ny alliance voargasy amin'ny tontolo ny ainany zany ary ato amin'ny akaiko ato amin'ny akaviako ato monsieur Rakotorova rahabe tsara zay fantatry ny rehetrarehetra amin'ny anarany hoe lita zany zay président national ny réseau national de la défense des consommateurs RNDC solotena ny mpanjifa izy dimindralahy rehetra zany no hiaraka amiko amty arivo ty iresadresaky tsika mikasika ny zava-misy amty resaka solika tontolo iainana ny fiainanao andavanandro zany ary de miaraka amreto technicianna anakoro reto zay tena manana ny traikeva sy ny maizy azy eo mifanazavana hoe inona marina mahatonga nyo solika io ohatra zao ny vidiny sy ny sisa inamboatsika azy ngamba de aleo tonga de atomboka ato amin'zareo consommateur ato nanomboako azy nareo mpanjifa ahoana fijerinareo amin'ny akabeny zany io resaka ahoana ny fiainanareo ny resaka carburant sy ny fiainan'io zany am'izao fotoa zao voalohany indrindra misaotra nareo atao ma tv mona nasanay mpanjifa satria sambasambany tokoa ny télévision mba miantsody mpanjifa mifandarana lavabe ohatran'izao satria ny mpanjifa de natao anjorom-bala foana tsy nampahafantarina ny zava-misy amin'ny fiainany sy ny fiainam-pirenena fa no kirakirainy mpanao politika ny kirakirainy technicianna fa izao moa mifanatriketo ny technicianna sy ny mpanao asa-pitaterana mpandarara toekarena mpanjifa ianareo mpampilaza vaovao de isorana be debe ary miaraba koa ny any tokantrano any momba ny fiainanay mpanjifa moa de iarahantsika mahalala fa ny asarotam-piainana am'izao mandalo crise doniste tokantrano ny any anaty volany moa efa tsy lazaina itsony satria raha taloha ny olona anakiray mba mihinana raisitsika ohatra hoe saosisy atsasakilao zao angamba ny atsasaky ny fefany raha ohatra resana fiainana andavanandro zany ny mpandeha taxi be ohatra satria eto moa ny taxi be eto zao raha mandeha taxi be indroa izy taloha mandeha miasa mifindra taxi be anakiray izy zao satria tsy de toizana ditongotra zany hoe efa miezaka mihitsy zany manena ny ao atokantrano satria tsy maintsy tatanana arak'izay ny vola ao atokantrano ary indrindrandrindra moa fa ny vehivavy moa tena mahalala an'izay fitatanana an'izay ao atokantrano zay fa ny lehilahy moa mitady vola de rehefa aveo manontany hoe ahoana efa lansady ve ny vola ao atokantrano de rehefa aveo kadina am'izay zany le izy hoe lany tam'izao ty lany tam'izao ty lany tam'izao ty jerena tokoa fa ny ampambola betsaka indrindra eto amin'ny fiainana Tananarivo ho an'ny olona zay mandeha miasa ivelany tokantrano de lany tokoa eo amin'ny sarandalany ankabetsany ka dia sakanareo any ve telonjato ohatra hoe sarandalany retsiresaky tsy afaka tsy nitaky be Tananarivo fotsiny ny sarandalana telonjato zany fa tsy zake fa zany hoe fifanomezan-tanana teromboririny io tsy afatiny reniny sy ny zanany no ny fanaovana de hoe alao ary tsy maninona fa raha izay telonjato raha sarandalana tokana tsy miova tsy misy hafa de alao ary zakainay zany de mifameno zany zahay mpanjifa zahay mandeha akaikikaika mameno ho an'ny mandeha lavidavitra fa raha ny tena tokony io zany de efa tsy zakany olona satria araka zay lazaina hoe vidim-piainana efa sarotra tonga de aty alefako ny transporteur satria nareo zany mety fanzay resaky zay hoe ahoana sarandalana io ho ampiakarinareo isa ahoana fandehan'io ina miantony sarandalana io azanao azavaina hoe mahatonga an'io
ia dia manantitra ny araba zay efa nataony zay azantro tao amin'ny solotenan'ny mpanjifa teo moa zany a miaraba ny mpijery rehetra eny sarotra dia sarotra tokoa ny toerana misy anay mpanjifa mpitatitra ankehitriny ny antony dia raha mahita zavatra iainanay amin'izao fotoan'izao lafo dia lafo ny saran'ny carburant sy ny entretien automobile ny mpanjifa moa teo nylaza hoe io telonjato eo fa manahiraka na dia manahirana marina zany ary io koa manahirana anay io satria tsy afahanay mivoatra mihitsy satria dia raha marina zany a raha ny compte d'exploitation ny fitaterana zany tokony ho 30% na 33% ny recette brute no tokony ho an'ny carburant amin'izao fotoan'izao nefa amin'ny vidiny solika amin'izao fotoan'izao 65% lasa carburant fotsiny antsy asahirana dia sahirana zay nisy etaeta marina tokotrany teo zay ny rahanay tamin'ny mpanjifa moa zany nanapa-kevitra ihany le hoe mba tokony aloha sarandalana le telonjato eo ampiarina amin'izay zay bokaboka mameno kely andirana amin'ny voalazany teo a dia amin'izay fotoan'izay a zay ny zavatra tapaka farany aloha tamin'ny 11 septembre teo tapaka teo anivoan'ny fivorimben'ny mpitatra teto Antananarivo zany tato nefa nisy ihany fanambarany rafitra sasany a zay misahana fitaterana ihany koa fa tokony mbola iarana ty aminay moa zany amahatao hoe zay ny tompona andraikitra voalohany amin'ny président union nay le union coopérative anay dia tokony mbola iarana ty aminay ary dia ivory zay amin'ny latsinay zao iverina ivory ny transporteur zany andinika an'io satria efa misy nandefa tany hoe efajato hiakatra efajato hiakatra efajato tokony hiakatra efajato zay voalazan'le rafitra nakareny te atao hoe miao anaty fitaterana ihany koa izy a fa izahay zay tena ampiatra azy mbola ivory amin'ny latsinainy ihany teo ka dia mbola hoiteo moa zany io a fa raha toerana misy mpitatitra amin'izao fotoan'izao dia tena tsorona aminareo fa zay maty ka mila grande réparation dia tsy tafaverina tsony ary ray mahatonga an'izy miena nisan'ireo fitateran'ireo amin'izao fotoan'izao a tamin'ny taona 2008 2009 reo a 2300 zao izy any amin'ny 1806 tsy zay maty dia any mahita gn'aminareo misy tobile vaovao eny nihitanareo reny any tena manao embouteillage tarinareo koe miena misy zaloha tsy dia bala efa jareo fa 4-4 raha mameno tobile eto zao mameno lalana eto raha misy tobile roapolo a 4-4 roa faravakely ka tsy marina zany aloha fa nenay tsy mitombo reo ny mitombo gamba dia adio zareo ao amin'ny zone hafa suburbaine fa raha nena eto amin'ny urbaine ny eo ihany miverina dia miena raha tsisy vahaolana zany tsy maintsy ampiakarinareo 2000 francs ihany efa jato ariary zany zavatra mbola misy parametre be deabe eto manko zalahy reto technicien reto dia anazava satria raha lazainao dia ny carburant mahatonga an'izany marina mihitsy aloha zay e dia eto moa zany mbola misy parametre be deabe zay ny mpanjefa tsy maintsy mbola iarahana midinika amin'izay zavatra zay a ny zareo technicien koa mbola sao dia tokony mbola azo ahidiny io satria tena avo dia avo loatra le taux amin'ny consommation nay amin'ny carburant zay resaka carburant ihany manako lazaina kely hoenao kasika zay lazay aloha ny fanatina tokoa zay a ary ny fampirisaka nateny atsibolo satria nisy journée bloqué nataon'ny transporteur raha nasary zareo anay mihitsy dia tamin'izay nandeha moa ny adevitra dia hoe ny afara tamin'ny sarandalana tokana ka izay sarandalana tokana zay nikena ary fanikena zay koa nefa nangatana koa ny fanatsarana ny qualité de service zay mbola resantsika rehefa aveo a fa ny sehatra ny fitaterana aloha betsaka ny zavatra azo lazaina ary ny mahafaty antoka ny tompona fiara indraindray a tsy eo amin'le resaka carburant fotsiny fa eo mialatsiny ary amin'ny tenanareo zandry rahalahy fa ny halatra ny chauffeur sy ny receveur zay tsy tonga versement any amin'ny tompona fiara dia lasa tadiavina ho babeny mpanjifa ka eo zany fanaraha-maso amin'ny fitantanana ny fiaranao a ny tokony misy atsaraina amin'izay a tsy alefa ty amin'ny mpanjifa zay fatiantoka le manka gagné zay resandry zareo zay satria raha talory zareo izy hoe namety nandray 300 000 francs 400 000 francs par jour ny versement ataony receveur amin'izao izy manao versement 200 000 dia misasaka be satria lazaina fa hoe avy any amin'ny 33% izy ny carburant lasa 65% raha izay mijery anazy mety toba nefa ny toro vitan'ireo koa tsy manamarina zay ary ny fomba fiasa koa hoe en firme cahier de charge tokony hijanona ny ariva tokony hijerentsika miaraka zany rehefa mbola lava moa ny fotoana hivalabaratsika fampiresana am'izay qualité de service zay
dia mangandry rahambel raha lamson inareo moa voary gasy